araka ny fotoanany fanomezana dia tafaraky eto ndray tsika tokolasy tokovavy manatitra ny araba ary dia manasanao anjoetra farany fahatalalamba avao eto avita lavitra matv maromaro ny teboka hoentina amintsika amin'ity takariva ity isany amin'izany ohatra ny lafim-baovao mahakasika indrindra ny fanomanana sady ny fifidianana amin'ny taona 2024 ny toromarika sy ny lesona samihafa izay hoentin'ny vondrana eropeanina manodidina an'izay dia nazahoana vaovao ka ho tanterina amintsika ny lafiny sosialim-bahoaka ny trangam-piarahamonina samihafa ny fitokonana ny tanterahan'ireo mpivarotra tafiditra indrindra ao anatin'ny diabe ho fitakiny izy ireo ny zava-manjo azy no isany hoentina amintsika ihany koa amin'izao takariva izao ny fanampiana samihafa nataony ekipandramatovoangy rajonary mampianina nazahoana akony ihany koa lafim-baovao mahakasika indrindra ny tsy fandriam-pahalemana eny anivon'ny lalam-pirenena eny no hoentina amintsika ao anaty vaovao ity na dia efa manao andihany aza na ilay antsoina hoe karavanina ireo fiara-pitatitra mampitony renivohitra amin'ireo faritra hafa dia mbola sahan'ireo mpanan-kandalana ihany no manao ny asa ratsy dia ny fanafiana zany farany teo dia ny lalam-pirenena fahafito indray no nisy ehon'izany. Nitrangana fanafiana indray tamin'ny lalam-pirenena fahafito ny alina teo fiara-pitatitra efa nanao andiany no sakanan'ireo mpanafika nandritra izany tafaverina antsoaka moa ny sasany fa fiara iray no tratran'ireto jiolahy ka nahitana fahasimbara sy faratran'ny mpandeha. Nanao karavana zay rehefa nanao karavana zay dia teo amin'ny enina teo zay ny tômôbila nandeha ka rehefa nandeha zay dia nisy olona nanakana ka rehefa nanakana dia tonga dia nanao marsary eo za zany fa efatra taorinan'le voalohany ka rehefa miverina zay rehefa nanao marsary eo zay dia zay tafavodina miverina nanao marsary eo dia namana anankiray moa zany tafalatsaka tamin'ny kanala ny tômôbila dia taraiky tao izy tsy afaka miverina zay ny zavatra nisy teo zany dia lasa zay nandeha nakany ambady fitorana naka gendarme le tômôbila niaraka taminay dia rehefa aveo zay miverina dia tratranay teo le namanay rehefa tratranay teo le namanay nisy ny olona naratra tao tômôbila vaky daholo ny fitaratra zany le olona aloha tsy tazanay mihitsy zay ny tena maro aminareo le hoe nisy nanakana dia niembotrinareo olona firy le nanakana za rehefa efatra ritsy mahita fa le atao alohako nahita an'le olona hoe zao na zao fa za tsy nahita mihitsy aloha zany hoe dia za dia nanao marsy arrière miverina fotsiny satria miverina nanao marsy arrière teo alohako dia miverina ihany koa mba nanao marsy arrière ohatra zay. Coopérative zany tokony mandray fepetra daholo tsy ny hoe mandatrans ihany fa coopérative rehetrarehetra eto Madagasikara io mantsy zany dahalo dia tena hitanareo hatrany anaty rivotra ka dia mefahatrany amin'ny volana eny zao le dahalo azonareo le tiako lazaina fandriam-pahalemana aloha zany dia efa zéro raha nareo mahafantatra zany saina nefa tsy manjarizary ile lazay koa hatrany anatin'ny volana zany zao le dahalo ny misary hatrany amin'ny arabe hatrany amin'ny latabatra hatrany amin'ny faratapony hatrany amin'ny farany ambany ka ny fepetra tokony ho raisina zany zao dia tokony ho amafisina zany ny fandriam-pahalemana nefa moa zany le fandriam-pahalemana efa fantatsika io tsy misy. Anisan'ny lalana tena anjakan'ny andian-jiolahy ny lalam-pirenena fahafito iny ka tokony asiana fijerena akaiky efampoliny raha amin'ity taona ity fotsiny ireo fanafiana niatra tamin'ireo mpampiasa iny lalana ity.